fa ilaiko ilay teny fikasana mikasika ny hoe mangata zay rehetra ilainareo angatao. Hitanareo teny ilaiko zany rehefa hitako ny tsy mampino an'izany teny fikasana zany de mampaniry ahy. Anao zay rehetra asain'Andriamanitra ataoko zany mba hafahako mahazo zany karazan-kery ao amin'Andriamanitra amin'ny vavaka zany. Amin'ny Jakoba 4:4 milaza hoe tsy anana nareo satria tsy mangataka. Ndao ho any amin'ny Jakoba 4 tiako jerena ny 1:1. Firy aminareo no efa nasaina hoe tsy mbola tena nangataka loatra arak'izay tokony angatahanao. Kabetsaka zany ny olona tena mahonena amin'ny diany miaraka amin'Andriamanitra satria izy ireo de miasa araka ny nofo. Za ny aina tamin'ny asan'ny nofo ary ny asan'ny nofo tsy mandeha zany, fa asa tsy mba mety mihitsy zany. Ka ny anataonao de mandrera-tena fotsiny manao zay anovan'ireo zanakao, manao zay anovan'ny vadinao fa niezaka. Fa mba nino ve nao? Antsoina hoe mpino sika satria ireo mpino de tokony olona mindra tsy zany, antsoina hoe mpiezaka sika. Azany de valiny tsara ho amin'ny zavatra rehetra, zay rehetra ilainao. Andriamanitra miasa mandritra ny 427 andro, zay rehetra ilainao. Tsy misy zany hoe sahiran zany izy, zay rehetra ilainao. De angatanao amin'ny anaran'i Jesosy. De mandrianao izy. Izy ny mamaly anao. Hitanareo ny ady-piainana de iray amin'ny olana lehibe zay amin'ny fiainan'ny olona ary mety ho iray amin'ireo fianakanana lehibe indrindra amin'ny valim-bavaka. Ny olona miady de mifamaly, tsy fanarana ao trano, olona tsy mifanaraka ao am-piangonana, tarika iratezitra amin'ny pastera, de ireo olona mpidera zay tezitra amin'ny mpitarika fiderana. Raha vavy Jaona samy mipetraka ery mitady zay ahatonga azy io mpitarika fiderana de ainareo ny toeny avy eo. Firy aminareo zao tena samy laza fa ny fiainana tena feno ady mihitsy. Ary tena zava-doza mihitsy zany. Zany zao tsy hoe olana kely zay ohatrany hoe ara-panahy, fa iray amin'ny tena zava-doza indrindra ho an'ny mpino zany. Zay nilazany Jesosy hoe ny fiadanako no avelako anareo. Ka manana fiadanana isika ka miankina amintsika ny hoe ho ampiasaina sa tsia. Iray amin'ireo antony nanomezan'Andriamanitra antsika zany tombontsoa lehibe ny vavaka zany de ny tsy anay itsika. Filipiana 4 milaza hoe aza mana ninina fa amin'ny zavatra rehetra ny vavaka sy ny fonana ary fisaorana no aoka entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra de ilay fiadanana izay mihoatra ny fahalalana rehetra no aoka hiaro ny fonareo sy sainareo amin'ny Kristy Jesosy. Eo amin'ilay fotoana misy zava-mitranginy mihitsy ilay tena misy maninery anao de mivavaha. Ataonao ambavaka amin'Andriamanitra zany. Tsy voatery isendrika manokana zany, tsy voatery amin'ny toerana manokana. Fa de mivavaka sy miresaka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ianao. Za de manaiky ary azoko antoka fa betsaka aminareo no mety ilaza zavatra mitovy hoe na de mankany am-piangonana ara-dalàna aza ianao, na de mankany am-piangonana foana aza ary tena tarika mihitsy aza ao am-piangonana. Zany hoe betsaka foana ny ady nisy teo amin'ny fiainako. Ary Jakoba 4:1 milaza hoe avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana zay misy eo aminareo. Maninona ny tsy afaka miara-miaina amin'olona sika? Maninona ny betsaka ny olona tsy faly mihitsy? Zao mantsy tsy betsaka ny kristianina tena hoe faly foana zany. Miresaka kristianina faly foana tsy mijanona azonareo. Sika afaka ny mpitehaka faly, mpisody sy faly rehefa tonga am-piangonana. Ka rehefa midera ny ekipa mpidera de toreny hoe ohatra zao zao. Za miresaka ilay faly foana tsy mijanona. Faly foana. Faly anatin'ny tafiotra, faly rehefa tapitra ny tafiotra. Faly tsy mijanona. Andiny faharoa milaza hoe ity zao le olana. Vonina ve nareo? Mialina nareo. Tsy ritinareo zay ananan'ny hafa. Tsy mety feno ny fandrinareo ka lasa mpamono olonareo satria ny fankahalana de mahafaty rehefa miatafitra lalan'ny fonao.
de mirehitry ny filana sy ny fahatezerana ianao de tsy afaka ny azo zay tena ilainao. De zao ihany koa zany, tsy manana mihitsy nareo satria tsy mangataka. Le retsy e. Fa tsy manana nareo satria tsy mangataka. Raha mahita olona mahazo fitahiny nareo, raha ianao te hialolaziny ka anaovanao toetra ratsy, de mila falo azy ianao ka miteny amin'Andriamanitra hoe tena hitako tsara kosa izy zany, tena zavatra mahafaly azy zany. Andriamanitra raha mba ataonao amiko ihany koa zany de tena ho faly ahy nefa za aloha faly foana. Hitanareo mila miteny amin'ny tenantsika sika matetika. Tsy voatery anan'izany aho vao mba hafaly, fa efa faly aho na dy zao aza. Tsy voatery anan'izay anananao vao faly, fa efa faly azy zao de zao. Tsika zany mila hitanareo, mila tsaroantsika rehetra fa mahaleo teny sika eo anaty an'Andriamanitra ary manana planina ho an'ny tsirairay avy amin'ny fiainantsika izy ary tsy manao ny zavatra rehetra mitovy izy amin'ny fiainan'ny olona rehetra. Hitanareo Filoikama zao le mpitarika fiderantsika androany, izy tena pirama avariana mihitsy. Nefa afaka miteny zavatra aminareo ave. Tena mety olona vitsy any eto tany no afaka miaraka mira aminy ary mety tsy mba hanana fahafana manao zany mihitsy. Nahoana? Amin'ny maha olona de mipetraka sika de hoe nahoana Andriamanitra no tsy mba izaha? Satria Andriamanitra izy. Zany de resaka afaka tenenao fotsiny. Satria Andriamanitra izy. Ka manao zay tiany atao amin'ny antony izay tsy voatery ho haitsika foana. Za zao tsy haiko hoe maninona ny olona no manontany foana hoe nahoana ianao no misaina hoe niasa fanomponao ny angeza de nahoana ianao no misaina hoe nahoana ianao no misaina hoe de nahoana no misaina hoe afaka tonga miaraka amin'ny zavatra maro fa tsisy dikan'izany. Marina amin'ilay resaka de hoe Andriamanitra izy. Ary afaka manana fiadanana isika rehefa manomboka milaza fotsiny hoe hitanareo zao Andriamanitra za mino fa mifehy zavatra ianao ary raha zany ny zavatra tianao ataoko de ampitrango zany amin'ny fiainako ianao ary raha tsy zany de mbola faly foana ihany aho. Marina e, tiako ny olona sasany mba manana fiadanana rehefa mandao zao conférence zao. Fa tsy manana ianao satria tsy mangataka. Mangata de ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Zaho tena mety tsy ho faly angamba raha tsy miova mahitsy ny vadiko. Hitanareo zao, za koa pisainy zany taloha fa niatsy niova fa mbola faly ihany zao. Tena tsy niova izy. Zany hoe tsy tena nisy tsy nety be zany tamin'ny taloha fa zany nanana olana de nievitra fa mila hovaina izy mba hahafahako ny ho faly. Kanefa fitako ihany ny farany fa zany mila mandraindraikitra ny amin'ny hafaliko ka miala amin'ny fanomezana asa olona ny fiazonana ho faly. Amen. Devy milalao golfa be loatra de tsy tiako zany satria izy milalao ary mbola milalao foana izy. Ary tsy vomaika azy izy milalao zao mihoatra ny tany aloha. Milalao golf izy de milalao izy de mijery zany ihany koa izy de mijery baolina kitra izy de mijery basketball izy de baseball de hockey de rugby de cricket de zay misy rehetra eo de jereny daholo zany. Fa za faly. Faly satria ny vady efa 3 taona sy tapany zay ary zao izy mijery zany rehetra zany manam-potoana ho an'ny tena koa. De faly ah. Amen. Ianao tsy mila hoe tena tsy afaka ny faly fotsiny ah. Raha tsy afaka mananjana ka tsy faly zany. Raha tsy efa lehibe ty zazy ty ka miala totrana tsy afaka faly ah. Tsy faly zany ah raha tsy efa manana trano ngeza. Tsy afaka faly raha tsy maintsy manadidi trano lehibe ty isan-kerinandro. Marina tsy mananareo satria tsy mangataka. Mangata tenenao amin'Andriamanitra zany. De lazao hoe Andriamanitra matoky anao ah. Raha zao ny zavatra tsy maintsy ananako ho ataonao amin'ny fotoana mety zany. Ary faly foana eo am-piandrasana satria eto ah anompo anao. Amen. Todia amin'ny olona akaiky anao de lazao hoe mangata. Eny ary. Efesianina 4:20 milaza hoe Andriamanitra de mahay manao mihoatra ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra n'izay everitsika na angatantsika.
misy olona eto viavaka misaina karazany zavatra zay efa projet kelinao zany efa niesanao saina karazan'olona zay efa niesanao fa ny marina de hoe tsy tena mivavaka ho azy loatra ianao. Marina aza mandaiginareo a mangata apetrao ny fanahinareo le fanakanana faharoa zay manakana vavaka de lay fahotana miafina zao mila tonga manadio sika de milaza hoe tsy afaka misitona teny eo amin'ny baiboly ao sika de manao zay asany zany nefa tsy mandray tanteraka ny tolotsain'ny ten'Andriamanitra ka zany a manotsika zany fa isaoran'Andriamanitra manana valiny sika kristianina rehetra manana valiny de valiny eo ny eo isaky ny manao zavatra diso ianao azany de natao ekeny zany de fonana andraisana ny famelan'Andriamanitra de mitoy ny fitadavana fiovana sy tsy fanaovana zany tsony rehefa ampian'Andriamanitra amin'ny fahasoavany sy ny heriny ianao fa tsy afaka manao mody tsita am'ireny ianao tsy afaka manao mody tsita raha amin'ny antony lehibe tsy mahafany kristiana satria manana zavatra fenao am-pony izy de mody manao zavatra hafa ny velany manao endrika kristiana faly isan-kalady fotsiny ilaza zavatra aminareo azy ao raha ho any am-piangonana isan-kalady ianao nefa ny tranonao feno ady foana de ianao mivavaka sy manontany tena hoe manina ny vavaka ao no tsy mivaly mety afaka manomboka ny fona azy ianao nanala ny ady hivoaka ny tranonao nanomboka ny mba ho ilay mpampiavana ilay mpitahiry fiadanana aveo izy afaka mamaly ny vavaka ao. Tompo atsaroko ireo taona rehetra zay nediko tamin'ny teviteny an-dalanao any am-piangonana isan-kalady de manontany aveo manina ary ny vavako ny tsisy valiny tena adalana atraiza moa ny alaliny zany adalany zany fa tsy de nahalala zany loatra zay sombony tiako ihany nalaiko tao am-baiboly zay sombony mety azoko zavatra ihany nalaiko tao mariny raha vao misy resaka maka zavatra ato amiko de tsy nalaiko izany de araka ny lazaiko azonareo koa zany rehefa manakaiky ny fiafarany zany fa ilaiko le teny fikasana mikasika ny hoe mangata zay rehetra ilainareo angatao hitanareo tena ilaiko zany rehefa hitako ny tsy mampino an'izany teny fikasana zany de mampaniry anao zay rehetra asain'Andriamanitra ataoko zany mba ahafahako mahazo zany karazan-kery ao amin'Andriamanitra amin'ny vavaka zany loza manahoana moa ny tsy ahitantsika rehetra zany satria aleontsika ihany miazona ilay toetra adaladala za kosa aloha de tsy teny aminy azafady aiza kosa ve de za foana ny fona na tsy anao zany fotsiny za koa tsy amela zany sao ianao zany de tsy hita zavatra tsara mihitsy de mbola hijanona amin'ny toetra ratsinao foana de tsy amin'ny zavatra maro hitanareo tsy ny kristiana rehetra de ho ara-pana daholo fa betsaka ireo kristiana ranofo zay midika hoe voavonjy izy nefa izy mandeha araky ny nofo zany ve analanao amin'ny lanitra nefa hitanareo voalohany aloha tsy zany olona hitsara zany satria tsy haiko zay ataony olona fa andaola zay amin'ny akapobeany fotsiny hoe zany hoe isy olona marobe any an-dany zay tsy teny hitondra tena tsy hitondra tena tsara loatra de nisy mbola eto satria tena mino an Jesosy tokoa izy tena zany mihitsy afaka milaza zavatra ray aminareo ve tsy haina fiainana mahery zany nareo tsy haina fiainana faly tsy haina fiainam-piadanana ny fiainanareo tsy vavolombelona amin'ny hafa zany zany efa kristiana efa taona maro de maro mialohana tena kristiana matotra fa nakany am-piangonana fotsiny de manao asa soa de misoratra eo amin'ny tabilony anarako makany am-piangonana tsy tapaka makany amin'ny sekoly kristiana ny zanako fa milaza aminareo fa tsy de hafa loatra ny amin'ny mpanota ny fiainako raha zandray de mety manakana ny olona tso any an-danitra amin'ny toetrako satria rehefa hitan'ny olona fa pakany am-piangonana sika fa tsy misy mahasamihafa atsika amin'ny any de tsisy fanajana zany ary ny zava-dehibe indrindra ilaina ataontsika ankehitriny de ny miain'ilay fiainana miaina fotsiny amin'ilay fiainana zao sika manao diso foana fa mila mangataka amin'Andriamanitra amelantsika aingana sika mila tonga madio sika mamoaka zany amazava de lasa ndray hitako fa tena manandanja zany
indrindra rehefa manana fihazonana mafy amin'ny fiainanao ianao. Fa mbola mitranga foana zany de toreny tsy afaka reny mihitsy ianao. Hitako fa iray amin'ireo zavatra izay tena manampy ny fanekena ny adosoanao amin'ny olona izay tianao sitokisanao de angatanao azy ivavaka, satria ny zavatra tiany devoly ataonao farany de nitondranao zavatra eo amin'ny mazava. Tiany ny zava-miafina. Ny zava-miafina mamono olona. Tena magaga ny zavatra ataontsika amintsika rehefa manafinjavatra isika. Tsy voatery ilalao amin'ny tsirairay zany sika. Tsy voatery olona tanteraka isan-kerinandro ianao. Manao ahoana ny andronao maly? Tena nanao toetra ratsy foana ny tontolo andro. Tena ratsy. Fa azoko antoka fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanindriny manafaka efa andresaka tamin'ny kasika izany izy de mamelà de afaka mivavaka ho ahy koa nareo satria mila ny fanampiana rehetra afaka azy koa. Amen. Nanao ahoana ianao maly? Tsara. Tsara, tena tsara. De ray ny tompo tsara. Salamo 4:12. Ny fonana tena tsara. Hitako hoe tokony hanomboka isa-maraina isaky ny melohan'ny ivavahana akory de laza hoe Andriamanitra raha misy zavatra natokana hampalahelo anao ny amin'ny hafa koa de mba aseho izany zao ka mba hifonako sy ialako amin'izany. Hitanareo tsy haiko aloha mazava ho azy fa tsy miresaka olona manokana. Hitanareo mipetraka eto de mijery. Zany hoe haiko miaraka amin'reto olona maro reto fa mety misy olona eto izay manana karazana zavatra miafina maro. Fa Andriamanitra mahalala an'izany. Tsy afaka manafin-javatra amin'izany sika de rovina ianao no iresaka amin'Andriamanitra eo fahotanao fa aza atao hoe tompo mifona afa tsy tadidiko iny. Teny vaovao an'ny fahotana zany. Tsy tadidiko iny. Manota midika hoe tsy mahavontantsony ianao fa tsy tiako no mandray olona miteny zany hoe miantso amin'izay tiany antsona azy. Tena ny alina de nakalaiko de nitsiratsiraiko. Tsy mateo tia de nasosotra. Tsy tiantsika ny miantso azy araka n'izy satria ratsy anona loatra zany tahaka ny hoe ota. Fa zay koa no mahatonga ny famelan-keloka ho mahaliana kokoa. Amen. Ka de maintsy amin'Andriamanitra ny foko. Rehefa tsy misy ninninina ao ny foko de madio. De tonga eo aminy mangataka pasahiana. Ary rehefa miezaka mampatsiahany de voly zao tsy afaka mangataka zany ianao nefa mijery zay nataonao maly fa lazao hoe tena diso hevitra ianao hoe mifona amin'izany Andriamanitra mamela zao afaka mangataka amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 4:12. Raha nankasitraka ho tatao am-poko de tsy mba hiaino ny tompo. Jakoba 5:12. Koa mifaneke eloko ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrany ianareo fiasan'ny fivavaky ny marina de maherindrindra mamifiraisa-po sy saina ary fanahy. Fiasan'ny fivavaky ny marina de mahery indrindra mihetsika amin'ny asany zany. Mahita zany ve nareo? Tao jerena ny tapany voalohany. Pasoratra masina feno zany. Ka mifaneke eloko ianareo. Ny adosonareo, tsy fetezana, dingana diso, ny tsininareo rehefa fahotanareo. Tsy voatery teny amin'ny rehetra nareo fa hoe hainareo daholo izay tsy nety. Fa mila ajanontsika ny fiainana adala hoe mody tsara sy tena izy. Amen. Ekeo ireo adosonao, ireo tsy nety, ireo dingana diso, ireo tsininao de mifampivavaha ianareo. Aza mitsara olona. Rehefa hitanao izy fa avy navita zavatra, fa mivavaha ho azy. De mba ho sitrana indray ianao ho amin'ny saina sy ny fo ary ny fanahy. Fa ny fiasan'ny fivavaky ny marina de mahery indrindra, mahery amin'ny asany izany. Tiany Satana anao zavatra diso sika, tiany sika ho vesarana heloka sy fanamelohana, fa tsy hiatrika izany mihitsy de avy eo hiezaka amin'ilay vavaka mahonena sy mampalahelo hoe Andriamanitra raha mbanao ty zavatra iray montsy ianao de tsy angataka aminao tsony.
tena halako ny ataony devoly amin'ny olona ndresaka tamin'ny vehivavy ray tany an-tsena andray andro de niandry ahy izy ary nanomboka resaka izay zahay de fantany avy eo amin'ny tele de nyteny fiangonana nisy azy izy ary nanontaniako izy avy eo hoe nanaona ny tao hitanareo ny fantoavam-bolany zareo an-tsena hoy izy aho hoe ianao ngamba mahazo volamboniny aloha isan'ora ve ianao izy hoe tena peny isan'ora fa hoy izy hoe misy zavatra zay ilaiko enjehana ary raha tsy tratrako zany de amin'ny fotoana mahatra very ny asako de hoy izy hoe matetika zany tena mampatahotra azonao satria ataonao daholo zay zavatra rehetra inao ka raha tsy feninao zay tadaviny de aveo mety voaroky ianao ka zao manina ianao raha mivavaka de mangataka an'Andriamanitra niraka olo eo aminao hoy izy hoe tsy afaka manao zany ianao sa mety ve hoy aho mivavah de mangataha fa midrapo amin'Andriamanitra vavah mba rehefa mijery anao ny olona de ho tianao mba hanana faniriana ny vidy zavatra eo aminao izy hoy izy hoe tena eno kely ty ivehivavy io tao am-piangonana efa 30 taona de zao ny zavatra nyteneny tamiko tena anga afaka ivavana ny vola nampalahelo zany hitanareo firy ary nisan'ny olona na de ireo olona izay mijery tele azy de nareo koa ohatrany hoe nareo hoe za ve afaka mivavaka ho an'izany ninino nangatahnareo amin'ny anarako fanehoana ny momba manontolo raha mitoetra amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo manina ny tsy afaka mangataka zany sika za nahazo famindrapo betsaka tena mahagaga ireo famindrapo izay azoko ary tsy hoe satria za miseho tele fa mangataka mba amindran'Andriamanitra fo saiky nisan'andro ny fiainako mivavaka amin'ny famindrapoa de mifona aminy ihany koa fa tsy mezaka manao lay fandizana anaovana ny olona rehetra ho tahaka nanandrana nanao zany tany amin'ny taona vitsy voalohany fa nafaty azy zany ny farany any nanapa-kevitra hoe Andriamanitra tena zareo ny mila ataonao tahaka satria izao nanaovanao ahy fa izay zany tsy afaka andramako fomba ray zany ho anao de fomba hafa ho anao de hafa indray ho anao de hafa koa anao ka mino fotsiny aho fa mamindra fo Andriamanitra mivavah izy ka fa ny varavarana vavamba ka fa n'Andriamanitra varavarana izay tsy voasokatrao de anidy varavarana izay tsy voahidinao izay tsy anananao fanindriana akory ny anidy azy enareo ave asa mivavaka no ka fa n'Andriamanitra varavarana fotsiny vavamba anidiny varavarana izay ilay nidiny eo amin'ny fiainanao koa manomboa toetra mahitsy eo alohan'Andriamanitra tena misarotra aloha rehefa manomboka miantso zavatra araky ny izy marina ianao de mety ny fananana namana tsara na vady na fianakaviana izay tsapanao toy ny azo itokisana no anomboka anao itokisan'olona sy itsotra amin-javatra de angataka ambavaka re olona ampatezitra ny devoly ianao rehefa manao zany satria tia mifoana ianao anao ndrehetra iafina de anao fiderana plastika ka tsy ahitany tompony tavanao raha ny ao anatinao azy efa manomboka tena simba